mahafaly ny radio Madagasikara no manolotra anao amin'ny herinandro ity. Fatotry ny maizina. Tantara mitoy nosoratany Menjanahary miaro sy Yvette na miaro no Menjanahary. Ireo amelany tantara: Louise, Daniela, Miony, Sylvia, Alain, Falimanana, Mpandray feo, Lovatolotra Andriamanana, Panatotosy, Gaston Randriamanalina. Tonga soa aloha dokotera, tonga soa ty aminay. misaotra Faly dia faly tokoa izay mandray anao. Efa tena ela matsiny tsy nisy mpitsavonona sy nipetraka teto. zany moa. Hainao ihany koa moa fa ny aty dezaka be no somary lavitry ny renivohitra ka tsy mba misy fiara-pitatitra tonga ty fa dia any amin'ny kilometra maromaro any mihitsy vao misy fiara mandaniko. Dia izany no antony tsy mahatamana firy ny vahiny eto. Na dokotera io, na mpanabe sy ny sisa. Zany moa izy io président. Efa maromaro zany ny mpitsabo-to ateto fa tsisy naharitra mihitsy. Izany tokoa. Nisy aza ange tonga teto herinandro dia lasako. Mahagaga koa zany président Rabary. Lozako. Matoa anie ny safidy an'itony asa tony dia efa mba tokony nivonina ny lasa lavitra mihitsy. Ary indrindrandrindra tokony efa nivonina ny olasany amin'ny toerana faran'izay dezaka sy lavitra andrina any tohatra ny aty aminareo zao. Araka nefa nilazaiko anao tao dia tsy mpitsabo ihany fa ny ankamaroan'ireo mpiasa-panjakana vao tery ny asa taty mihitsy dia tsy tamana. Ka tsy handroso mihitsy anie zany ny toerana toy itony raha mbola ohatran'izany foana ny toe-tsaina ananan'ny olona sasany. Ny ao andrenivohitra ihany no mahazo tombony. Ka atao narisia, lavitra andrina araka ilay nilazainy se teo tokoa. Ato aloha zany ianao dokotera no mipetraka. Ay, Efa misy ny fitaovana izay ilaina rehetra ao. Fa afaka manatona ihany ianao raha ohatra ka misy zavatra tsy ampina ilainao. dia misaotra betsaka anao président amin'ny fandraisana sy ny fikarakarana. Tsy misy fisaorana narisia. Andraiko izao mahafilopoko tany aho. Aza misalasala milaza raha ohatra ka sendra misy olana na ohatra izany. Eny tompoko, fa aiza moa zany no ahitako anao président raha misy ilako anao ohatra. Na ny biraopoko tany iza mantsy mbola tsy hitako akory. Ohatra tokoa hita sena. Iry ambany ary ny tranoko. Andraso fa mbola entiko makany se rehefa malalaka dia mba hoentiko mijery tarana ihany koa. Misaotra président. Ary aza atao an'izany président izany aloha fa ataovy hoe ngaravary fotsiny dia vita. Tsy dia mahazatra loatra mantsy izany. Eny ary ngarabary a. Aleo aloha andre tsotsotra kely fa tena reraka ny dia koa zany. Mety tsy hamasaka vary hariva aza fa tena valaka mihitsy. Dia andro fotsiny sahaty zany. Izao e, aleo fa ny atalo aloha zany anao no mihinana ilay horiva. Sao dia manahirana kosa zany ngarabary a. Tsy misy an'izany sia. Izay aloha fa lasa e. Malaka eo se rehefa avy eo. Mba ela koa ianao ray ny tany Ka mbola variana ny resaka tamin'ny vahiny tao ary ranoro. Mba manahoana tokoa izy eo ry dada. Tsotra ve sa reny olona tsy azo iaraha-monina ireny? Tovy lasa tovavy. Eny tokoa, so anao tohatra n'le farany teo iny a. Vehivavy kizitimbelona tsy azo resana, sady miaingitraingitra amin'ny mpanavakavaka. Ao amin'ny daholo ty karazana ara-tsiana rehetra ty. Marina moa. Na raha mianaka koa dia mahita lazaina ka. Amin'izay sady be fanontaniana ohatran'ny ninona. Ao izy ao e. Tovolahy aloha ilay izy a. Ary tena voaeritreriny mihitsy. Ngamba mbola tsy manambady raha ny paoziny a. Tsotra aloha raha ny fahitako azy ary tsy mba mitovy fomba fijery tamin'ireny olona efa nifandimby teto ireny fa tena voninahana sy nimponiny eto amintsika mihitsy. Zany? Tsara kosa zany ko. Ka tsy ho betsaka indray zany ny tovovavy eto tanàna no arary mba andehanana any amin'ny dokotera. Ry mama koa zany mba bela zao. Olona vao tonga androany koa ve. Hoy indray, ko tsy izany ihany moa tamin'ilay ramose-kely mpampianatra iny. Smebseby mihitsy rikala fara. Ary angady no mama rikala sarika sy rikala meva ny ady tamin'ireny. Le nifanondraka tamin'ny rano tary ambany atsimo tary mihitsy azako. Reny ndray tsy natao hoe vehivavy maivandoha. Olona ray ny divana nefa lehilahy be da be eran'ny tanàna. Sady izay indray olona tsy akavady akory. Sady indra misehiny very mama tsy efa be taona be. Tsy lozanareo mianaka amin'ny fosisintsika ry olona eo fotsiny fa mandana tokoa ny ranona fa efa ho arivo ty andro. Hoe, saika diniko. Isana vary eo le vahio fa reraka hono dia tsy mahavita mahandro sakafo. Ka ao anery dada tsy misy loky.
le voatavo ambony lokantsika tamin'ny atoandro iny zao ny aoko. Iny ve no aroso mitadany vahiny tsy anala-baraka sy amenatra. Tena mifona aminareo fa za kosa aloha tsy mba handroso sakafo eo e. Sy mahakary izy amin'ilay atody eo dia izay endasina fa inona natao eo a? Ary mandany ka na fa nona vahiny. Ka nanoana be takininina azy izy tsy afaka hitsofoka ao apatana mihitsy ary dada. Aleo fa izahako atao haingany e. Hitandre leko tay vao nivakiko tamin'ny marana ao avaratra aloha taina fa reny mora mirehitra. Yo. Maro seo ireo dokotera. Zao raha atao aminay. Efa androso mihitsy zaniko. Manahoana tompoko? Salama tompoko. Tonga soa aty aminay. Ao, mahazo toerana re. Misaotra tompoko. Zao aty aminay. Tsy dia hoe misy inona be loatra fa tsotsotra e. Mahafinaritra ka. Telina! Ahoana tompoko? Way, ve efa ato ny vahiny e. Manahoana tompoko? Hoay zany atsara tarehan'ity zazavavy ity. Tsy mbola nahita tovovavy ohatran'izao mihitsy hatr'izay a. Bikan'olona re izao fa vety vatana, fotsy fihodirana. Ny volony amin'io lavany sady tsotra sy malefaka ery. Lefitsikiny. Tony angamba zany atao hoe zanajavatra zany. Mahamotika fo tanteraka. Manangy aingam-panahy poeta. Tovariana be ianao. Haka misy zavatra eritrereto kely fotsiny. Manao ana tompoko? Izy le dokotera Iaseto izy mianaka. Izy kosa no vady korsia. Dia izy mitelina zanakay. Dia faly mahafantatra anareo azy. Zay koa toraka izany. Dia tonga soa aty aminay ianao dokotera. Dia mbola mamerina ny fisaorana tompoko. Tena ambany vohitra be aty aminay a. Fa nirariana dokotera dia mba ho tamana somatsara ianao a. Tena mila anao matsy zay aty. Tanàna mahafinaritra be zao ve dia tsy hatamana zareo a. Tsy maintsy tavela ka sady efa tinina ny trahany fanjakana ny tena dia tsy maintsy manatanteraka zaniko. Ao ary ataovana sakafo fa makaterina loatra tsotsotra fa tsy hafa bezana kory. Inona tokoa moa zany a. Masoto daholo ary. Misaotra itsika rehetra. Maharaina zaty ny antoko. Tena vao nidaboka koa ny lohako dia fa restory a. Reraka mafy koa maliny. Lavitra aloha le makaty. Enina moa zany lesy fa dia tsy maintsy mizatra ny fiainana ambanivohitra zany alary avitra manomboka izao a. Mahatamana aloha aty. Nahoana tokoa moa nefa ny tsy tamany. Izy ary ny mahalala na aty ihany ilahy no hazo vady. Vady. Telina. Tsara tarehy zany raha tovovavy a. Midobodoboka mafy mihitsy ny foko nahita azo omaly arivy. Tsapako hoe misy hery hafahafa zany ao anatiko ao. Za koa ty ohatry ny olona daladalako. Olona vao indray mandeha no hita dia Odio! Ohatra ny misy miantso any azany. Odio! Aiza olona e? Fa mba iza koa ary zany tsy mahalala fomba manako taba olona vao maraina izany. Hoavy! Oay, hay ve teliny. Azafady fa ela be avona moa. Mandrosoa aloha ndry mandrosoa. Manahoana aloha dokotera e? Manahoana? Za ngamba tsy androso fa aleo eto fotsiny. Miala tsiny tokoa aloha manelingela vao maraina e. Tsy za mantsy fa mirahan dada io. Fa misy iny? Hoe sao dia mba afaka mandeha tsy andafavaratra hono ianao zao fa misy zaza mihetsika fanintona be ao. Andafy avaratra? Aiza moka izy amin'ny toeran'izany? Zany mbola tsy mahay izay gauche droite aty aminareo aty mihitsy e. Ka misy miaraka aminao nefa tsy hoe mandeha rery dokotera e. Iza? Telina ve? Andao ary e. Tsy zaka, dada miaraka aminao any. Ay ve. Eny e, aka fitaovana dia andefa mialohan'izay mba afaka miangavy zavatra aminao ve za? Hoe ahoana izay dokotera? Zao ry Telina. Ahoana izay dokotera? Za mba eto mandehandeha atoandro. Fa ngamo ianao ty tsy manatombotra ny hoe hoentiko ka. Ka za aneo tsy mbola mahita izay atsimo sy avaratra aty e. Ka so very any ako.
dokotera be io koa ve ianao dia ho very ao mory mandehana aloha vonjeo ny marary fa ho hito eo zany zay zany a dia manantena a orikala avy aloha ndre ty fa inona koa ty mampidimidina an'ity eo avy aloha tantaraiko zavatra fa misy inona rikala ohatra ny reny lazin'ny reny koa tony efa ao ny indrisikaly sy azoko iza no efa ao le dokotera vaovao tya vao hitako vao teo nakao mandro mamandody izy fa netsika efa nitona be le zana amin'ny farany iny ay ve tsara kosa mba milamimandray zany aloha ny eto an-tanàna raha sendra marary ilazan'izany fotsiny koa fe nefa netsy nikala faniry ahy enoy aloha zay e inony e tsara tareky izany raha tovolahy ay tonga dia nidoboka ny foko vao nahita zay indray kiala faniry sy ny fitiavan-dehilahy tena marina ane zany ty mbola tsy hitandre tokoa dia izany no tenindry a tena mino ary izy fa iny mihitsy ny anjara natolotry ny razana ho ahy marina fandrity aloha sao dia mba misy fahavoazana kely izy misy fahavoazana aminy ahoana ary olona vao hita andry androany tsy mbola nyresaka na ny fisimby aza tsy mbola hainy akory ka anjara aza mirediredy ry anina dia fialonana indray ndritrikalo a inona kiny alonako andria zana ny marina sady aiza no alalandrina efa manambady zany olona izany e mba alefasy lavitra kiny saina tsy mba fay amin'ilay apetrapetraky ny olona mihitsy koa ve fa inona indray ny tindry olona saina amin'izany ka tindry misary adala amin'izay olona rehetra mandalo nefa aiza zao reny aiza nisy nakavadiny andry nitsoaka daholo ary ny nataony esus mbola tsy tena izy akireny a za mino a fa tena io dokotera io mihitsy ny anjarako e tandre maro lany zara vo aneniny eo ho hitantsika eo aky ary zany a neveriko fa tsy ho avy angenao e efa saika tsy ho avy mihitsy aho fa tsisy nama ny mama nandena nasa lamba any dia saika hiaraka taminy a fa izy moa ny tena hoe tsy maninona dia nakaty any ako ay ka hoentinao aiza rony ahy e tsy haiko fa mandeha fotsiny aloha e fa ono a raha tsy madisy dokotera iza moa no afaka itsonanao ay tokoa moa mbola tsy fantatrao ny anarako dokotera avitra e fa rehefa ianao dia atsy fotsiny hoe hiavitra fa tsy maninona manahirana be zaniko anarako zany ka mba olona manakaja ihany ianao e sady masosotra be raha misy maheno tsisy an'izany e tsy minamana ny telona tsy ny sahady ary raha mbola manao hoe dokotera fo ny telona mba matsika koa ianao tika eny e zay zaniko zay ahay fa mahafinaritra aloha aty aminareo a izy indray aloha dia zay e fa ny mahagaga dia tsy mahatamany olona mihitsy aty ianao ty zao tsy afaka firy andro indray dia efa lasa andeha ho aiza koa za aza tamana beko sady tsy napoziko mihitsy hoe aty anaty bozaka tahaka an'izao ka no hitoeran'ireny zanakanjely reny zanakanjely tsy misy an'izany aty aminay sady taiza sahady ny nahita ny avitra an'izany nefa ry zay efa mpolo taona ny toerana teto tsy mbola nahita na natsikaritra an'izany mba mahagaga koa zany ianao ty kory telona dia efa mahanao izay mampime aka fa inona moa zany zao le mampime amin'izany ka hitany telona zany zanakanjely zany a dia teny entina ilazana sy hamaritana tsarana tovavy angely ilazaiko eto hoe ay ve zaza ve nahalala ianao tsy na manao sary tena fa tena tsara tare zany raha tovavy zany a fa mba taiza ary ony tia nahitanao azy e tokony olona fantatro zany mantsy raha eto amin'ny manodidina eto ay ve tsy lavitra ka ianao za ve aza mampime hoe ianao ka sady andao amin'izay oto fa mbola misy zavatra ataoko avy aty ka telona andao lozako ianao rehefa tsy andeha andraso ary ahy e hotry fa ino ty mampilondolondo andry avy any tsy andalovana mihitsy ve aky fa misy inona indray miseo milay mihitsy le kiala sahobaka be iny kiala sahobaka izy indray ry ty zany a fa le kiala telony iny fa izy indray ay ve mahita anarana kinareo ka fa zany fa nanina indrindray aloha zao le zanak'olo le hitandre tazako tarizy dokotera miangolangolo ohatry ny renininy ery kiala matsirava
ary fa ina raha mampifanikikanikela daly teo koa e enjanakina tena mampimendry e tena nataoko ihany mitsiny makaretim-po amin'ny tsy misy dika ny verika maninona nefa zao zareo raha miaraka ka tsy tiako akia lala tsy efa miteny andrimo za fa hoe io mihitsy angamba ho ale anjarako mba mieritrereta kindry faniry fa ohatrany tsy noro mangendry ity efa tena ho lasa dala marina mafy sy ndriko mbola manatroatro eo ihany lasa fa tsy veriko fa mba namana koa ndreny efa zana tondiana soarikala faniry mahereza kindry tena meko andrimo mahereza tozanao aoka de mirana afapo fa tsy hosahirana hitadina mankafintsony satria anao fanantenana na tsy fantatro velokira mihitsy anery teliny zany e oay eve avitra e manaitra fa efela be nga ianao ny teo efa elaela ihany fa rinany iano an'le fiomanga ny zanaka anjeliko zay indray hita fa zany tena manga feo ndre aiza koa e areoko zay ty fandokafana isaka ny hetsika tika mamenatra azaferana kosa ilaza marina e misaotra ihany na de zany azy ka ahoana inona ny vaovao mitady andada ka avy nanao contrôle an'le zazana rariny fotsiny de mba nandalo aty aminareo zany ary manahoana izy ao efa tsy maninona ve ka efa tsy maninona fa izy rehefa kely fotsiny ary lasaiza daholo fa to ohatrany mangingina be ny ato aminareo zany lasa miaraka ny avavary any ambany atsimo any ry zareo e za koa ary zao andeha hoany avy eo anaritra sakafo ka maninona mora miaraka zany ianao zao ve ny andeha hoany ohatray mandeha valam-pariny ano zy dokitery sady misy biby lava ko raha mianjera any ianao zanga afaka hibaby akory telo ty hoa de mahita lazaina mihitsy ka mba efa pakany ambany vohatra ihany ani ahy sady za tsy matahotra biby lava zany ndry ara zao ny mety ho babeko mihitsiko aza mianiany eo e sady nga ianao tsy asa anga moa za de hijanona ela be any e sa tsy hoentiny indray ianao ihany oko zarako ary ane misy namany zay zany e andraso fa makeo za avy eo aza ely ary sao de taraiky be tena azy kosa aloha elary avitra raha mahazaka niny manjakely iny ananany daholo ny tsara rehetra tsotra sarika tsy mba ohatran'ireny vehivavy ny arivo molamoly reny sady tsy mba miaingitraingitra de ary izy ty tovovavy tamin'ny manantony ty tomitsikitsiky be ohatran'ireny hoe olona mahafantatra reny izy zany manao any dokotera manahoana ianao ry tovovavy inona no azoko anampinanao ay de tsy mpandrosoanao akory ve za e ohatray mandroso tokoa aloha e sary makoa zany raha vehivavy misaotra faniry aloha ny anarako e ay fa ny mahafantatra amin'ny faniry ary e de inona ary ny azoko ataonao iza fahasalamana sa tsy mararaka ay tonga mba iresadresaka fotsiny mba manala fahanginana anao ry tonga iresadresaka afandray zany resadresaka amin'ny olona tsy fantatra zany iza tokoa aloha ny fiantson'ny dokitery ay ve azafady dokotera avitra ny fiantso tsara anarana be ny ianao zany tena nahay mihitsy namanareo nanao an'ny anaranao asa de mahita lazainy eo rery tovovavy fa inona aloha ty tena antondianao e toloza anao mandokandoka eto fotsiny hita fa zaniko fa zaho mba te namana amin'ny avitra tsapako hoe mangina be anao ato de mba mila namana sady zany afaka tsoina foana na andro na alina afaka manao namanao foana de zany ve ny alehanao aty eny e misaotra aloha amin'ny fandavatena fa tsy am'izao angamba ny fotoana firesahana zany fantatao tsara fa miasaka ny tsaratsara angamba aloha mandeha anao e ndray kosa mandroka any ianao zany ortovavy
hitanao tsara ngamba fa misy olona miandry eo avelany ao. Aleo mihitsy aloha ianao mandeha fa handray marary ahy. Iny ary dia miverina amin'ny manaraka indray a. Manteraka tsy mandrosoanareo. Tena tsotra ny avitrina ry mama. Izy ireny tsy dia avitra. Hoatray dokotera avitra mantsy satra n'le hoe avitra koa. Tsy za mantsy fa tsy avela miantso azy amin'izany dokotera izany rehefa miresaka izay. Tsy tamin'ny mama fahafamarina ve izany? Inona ilay hafahafa tiandreo lazay? Asa rery mama. Ohatra hoe manahirana amin'ny olona raha misy mahenoko nefa tsy avela mihitsy. Tsy haiko hoe maninona nefa ny olona rehetra miantso azy hoe dokotera dia tsy manisy olana mihitsy izy. Tsotra kely anie izany. Fa ahoana ry mama? Matondrika avany amin'ny olona dia tiandry izany. Koa raha tsy na ry mamako. Izany Izy ve olona oatra n'iny dia ho tia vehivavy tambanivohitra kely taka? Sady izay izy dokotera manakajy anie izany ry mamy. Na dia izany anaran'izany fotsiny aza. Ka iza moa re tsy mahalala izay any an-tsainy any a? Toa mampanonofo izany ry mama ka. Sady iny ve tsy efa manan'olon-tiana ny andrenivohitra any? Asa aloha. Ahoana Ahoana ry mama? Manam-pitiavana azy angandre. Aza miteniteny foana ry mama. Taiza koa zao no niteny fa tia azy. Teraka talohanao anaka. Dia manino? Hitako mantsy fa lasa niova ilay zanako tato ato izay a. Aza mamorona eo e. Tsy misy miova izany eo fa za ihany ty. Aza manafina telina. Za tsy manisy olana amin'izany. Fa ny afatra fotsiny a, tandre mibatany. Maisa mitandry tena tsara. Fakafakao ny olona iarahana sao mety tsapy amin'ny azo tsy fantatra. Mama koa. Ary andao ahoriny ty vary ty sao dia hariva be eo ny fitotoana azy ka. Tena miseho milasy miseho enjana mihitsy moa kely kiala teliny iny a. Kiraha tsy hoe rehefa hoe zanaka sy filoha-boky tany dia anjakazaka amin'ny fahiny. Ndry mihitsy ny tena tsy azo a. Fa nga kosa moa dokotera sy mpandrisa inona indray no arovandry tsy araka na ifanerasera amin'olona. Fa efa impiry koa reveriko amindry hoe tiako iziny tiako. Ka izy ary ve miraika amindry e. Ndry aza tsy asiany sira akory. Mba mahaiza ary ty tsy tiana. Zary ty tsy malala an'izany a. Le telo tia mihitsy aloha sakana aminay e. Io mihitsy no mila atao amin'ny fanaovana azy. Mba marina e. Mitady voana ngendry izany kaly. Tsy rarahako izany. Izay manembatsemba anahy dia ataoko mahita tsara mihitsy. Ka kosa tsy mahalala anga. Zafikely neny beramanga neny tirikaly. Efa haindry tsara ny lazan'izany. Ary efa haindry koa mipandovany sy ny fahaizany. Miala amin'izany ary faniry a. Tena mba aza mba ampidirina kizo amin'izany mihitsy a. Hidiran-doza amin'izany ny zanak'olona. Inona nefa andrara indry an'izany? Andray kosa kia. Avelao akio voany a. Tsy mahay mipetraka loatra. Fa tsy maninona fa ataoko reriny ahy e. Rehefa tsy araka amiko indry. Tandremo kosa nefa mivadika ka mamboraka ny tsy ambaratelo koa any a. Mahita amiko indry. Tsy misy afa-tsy indry mantsy ny malala an'izany. Tanterao eo ny kirindry e. Azafady aky fa namelany rery tato a. Mbola nandray an'ilay olona tao. Tsy maninona ka. Efa vitako ilay lokanao dia efa io mitaingina io. Misaotra kia. Tena manana mpikarakara mihitsy a. Matsiro zao io a. Ka asa tanako ve moa tsy atsiro e. Tena zany mihitsy ka. Fa zao ry telina. Ahoana izay ry avitra? Misy zavatra tiako ary tsy maintsy resahako aminao fa tsy zakako afenina intsony le izy. Lazao e. Ajanony aloha zavatra ataonao io dia avy eto e. Eto mipetaka. Miainanao ary ahy e. Zao ry telina. Ahoana ve le ilazako azy? Lazao ry fa aza mampitaitaina eo a. Ay, zao ary e. Vao nahitanao voalohany a. Vao nibanjana ny masonao dia tsapako nisy hery tsy fantatra izany tato anatiko. Miala hery hatrany izay hatramin'izay ny faneraseratsika izay ka ankehitriny izy tsy mety intsony raha tsy lazaiko aminao. Fa ahoana re tianao ary telina. Tianao a. Tsy mbola nahita tovovavy toa anao a. Feninao ny hatsarana na tarehy na ny toetra tsy misy azo kianina mihitsy e. Diso re ara mitety fity aminao. Toa tsy miteny ianao.
eny efa haiko fa tsy efa maly amin'ny fitiavako ny fitiavanao satria fantatro fa be dehibe ny fanontaniana mipetraka ao an-dohanao hoe fa maninona no ianao ny tiako, za ve tsy efa manana olo-tiana sy ny sisa sy ny sisa. Zao nefa mahazo mahatoky ianao fa tsy toan'ireny lehilahy sasany mpametaka sy mpampijaly vehivavy ireny aho. Tsy nitaizana azy zany e, tsy nitaizana azy andro telona miandro ny valiteninao aho na hoe na hoe sanatrio tsy tia ahy ianao. Yavitra ka maninona tsy haiko miaza azy. Zavatra tsotra indrindra andrasako avy aminao hoe tia ve telona. Ie, tianao aho fa nefa za tsy mbola nity olona izany. Andray avy ny lanitra marina ka tsy takatro misaotra anao Andriamanitra fa tia ihany ilay olo tiako. Aza matahotra nefa anao izay tatry ny heriko aho hitiavana anao na mozako ny haiko manontolo azy zany. Za koa misaotra Yavitra. Kay! Oy, telona fa maninona ianao, telona. Oy, naninona tampoka teo koa ary ty izy. Telona. Aleo aloha batainy eto ambony fandriana ka. Telona hoa lozy ty. Fa inona azo azy io dokotera? Inona ny zavatra nitranga tany? Tsy nisy ninona tany ringarabary a, fa niresadresaka tao an-trano izay dia tampotampoka teo dia mikika mafy izy ary dia torana tsy nahatsiaro tena teo amin'ny tany. So aza fa mba tsy nikapoka mafy ny lohany. Lozy zany dia inona ny tena mahazo azy? Izy io velory zareo tsy manana aretina mitaizana ro nitoratoran'ny rony a. Zaza salama tsara io, tsy misy an'izany. Zany tsy manana aretim-po. Ohatra hoe rehefa misy zavatra mahatezitra azy na mampalahelo azy na koa hoe mahafaly azy dia torana izy. Tsy manana an'izany telona dokotera. Voasambany mihitsy izy safotra tapika io. Ay, raha ny fahitako azy aloha Eny dokotera? tao aoriana ny fizahanana ataoko dia vokatry ny arerana ilay mahazo azy. Tsy tokony hanaovizana be intsony izy na zavatra mandany hery be. Ratsiratsy mantsy raha lasa miverimberina izao a. Mila makaina tsara mihitsy izy dia manao ampitoromaso. Reto misy fanafody dia arahana tsara fotsiny fa tsy tokony haninona izy ka efa nisoratako ireo daholo ny fampiasana azy. Za koa anara-maso akaiky ny fahasalamany tsara. Misaotra indrindra dokotera. Dia ohatrina ny sarany fizahana sy mividy ndraiky fanafody. Ka oka izao fa tsy maninona. So manahirana izany dokotera. Tsy maninona re zany izy mivady a. Tsika samy sika ihany ve dia tsy fampitsinjo. Arao tsara fotsiny fampiasana azy ireny a. Dia mbola mamerina fisaorana indrindra re dokotera. Tsy misy tokony isaorana izany garabary a. Avelao aloha ny tsy salama tory fa aza tairina mihitsy izy a. Raha reva miverina fa mbola handray olona zao. Aza vela miala eo am-pandriana mihitsy aloha izy a. Eny re dokotera. Orikala faniry a. Inona indray? Salama ho ny telona ao. Efa fantatro ka za mihitsy aza ne nahalala an'izany voalohany. Hay ve fa malasa be sady. Vo henoko mihitsy hoe marary izy dia efa haiko fa ndrina ao ambadika izao. Ortia mampalahelo ortia ilay zanak'olona. Inona kinga raha iko an'izay mampalahelo any na ty a. Andray tsy mahay mangoraka izany akiny foko rehefa mifahavaloko a. ndriki tena tsy manam-panahy mihitsy. Raha maninona eo dia ahoana ny zanak'olona ka dia siafisabony dokoterako. Andray averiko amindry a tsy misy rarahiko an'io na ho faty izao dia izao azy. Andraiky Ary aza miditra lalina amin'izany ndry efa nialatra amin'ny voalohany any indry asy azy zany mazava fa mbola verika any a mba tsy hananako tsiny tapatenda ho raha vao mivadika amiko eo a za tena tsy misangy amin'izany mihitsy mampitandrina zay a. dia toy izy foana ry kirindry io dia ho hitandry tsara ny vokany amin'ny farany. Tsy misy atahorako ny faran'izany trikala vonina matoa manomboka. Ay izay izany fa ilozako indry. Mba miteny ihany a. Sy mendala indry ilazao izay vaovao malaza any ihany a. Efa manao ahoana ianao izay anaka? Efa tsy maninona mama. Jereo eny tianao raha tsy atsatra kely iry.
sady mba hoan'ilay sakafo dia malaina be ianao. Aleo aloha hijeren'izay olona manton'izay. Ay ve dokotera e, masoa ianao. Misaotra ka manahoana ny salamantsika ato? Io izy io. Manahoana ny malalako? Ary toa tsy misakafo? Malaina be. Ny sakafo telona miriraka nge ianao zany. Izay ny fanlazaiko azy teo e. Ka tsy te hinana mihitsy aloha zao e. Aliraka kelikely. Aleo ary aloha fonosiko ty so angatsika e. Mama, ahoan'izay anako? fa izy hiavitra misy telona misy inona? manantona le izy. Inona? Mama, matahotra. Fa inona ny hitanao telona? Tsy misy neninona zany ene eo e. Aza manantona ho a. Hiavitra esotry any io. Inona telona? Mama, vonjeko. Oe, ny zanako. Torana ny zanako Loza marina. Ao aloko sy ny tanany e. Telona. Telona. Maheno avy ianao e. Telona. Telona. Fa inona marina ny tena mahazo azy io dokotera inona? Na za koa aza nge mba vaka mihitsy ny saiko e. Za saory zareo tena efa manomboka kivy a. Ho faty ny zanako raha izao no mitoy. Direty izy reraka sady mahilo fotsy aza. Oka aloha zay raha matoronoro a. So ianao indray no anahirana eto a. Narana roa tsara daholo nefa ve ny fanafodiny meko? Tena narahany tsy izy nipika mihitsy dokotera. Zahay fety hanao kinangany reny anindranakainga io e. Fa ny tena mahagaga ny ery izy mianaka dia ity telona to mahita zavatra ty e. Raha ny fandiniako azy dia toa sahala amin'ireny hoe misy mampatahotra ireny izy. Ka asa raha mitovy eritreritra amiko nareo. Raha ny fandiniako azy dia toa sahala amin'ireny hoe misy mampatahotra ireny izy. Ka asa aloha raha mitovy eritreritra amiko nareo. Hoe mety naranjavatra ve izy? Na koa hoe mety nisy nisopatra. Tsy voatery ireo koa nefa. Mety hoe miasa saina loatra izy amin'izy marary io dia lasa mamorona zavatra hafa ho azy mieritreritiny. Ka raha andihary atao hoe misy nisopatra dia inona nefa ny antony? Tsisy mahafantatra ka. Zaza tsotra no sady malefaka ngefa itelina ka tsy mbola hitako ny adina ny famaly tamin'olona izany io ka inona ny mahatonga azy izy isopatra? Fa telona ny hery ngarabary sady tsara tareny olo ny fiarahamoniny. Izay no mety hahavelom-pialony ny tovovavy hafa. Maty azy zanako. Raha izany ny zava-misy dia asa fotsiny. Dia inona ny tokony atao izany e? Ho jerijerena fotsiny eto ve le zaza? Zao e. Aleo aloha taperiny le fanafodiny meko so mitombona ihany ny ahako hoe miasa saina loatra izy. Dia ho hita eo ihany ny toy izay tokony atao raha sanatika hoe tsy misy fiovana mihitsy izy. Za koa tena hanao izay farahero pitsaboana azy. Aza matahotra nareo fa tsy maintsy sitra ny telony. Dia tsy mitsahatra misotra indrindra re dokotera. Zay aloha fa hangatadalana ary izy mivady a. Omena lalana reo dokotera. Manao ny avitra? Tia indray le tovavy ty. Efa nodiko tsy hita fa mbola manakatra ihany. Mola koa zany raha sipa. Tsy nisy lalana afaka ny filiana koa fa ratsy zany ny vily a. Mahatsiravinana ny mahita amin'ity aza. Hoay io, toa lasa saina be izy zany Ahoana ho ianao? Tsy reny e, na ny arapako sa ve tsy mivalinao akoroko. Manao ny faniry. Ye, ary aveza aloha hiavitra zany. Fitaovatra presidenta ao ahy. Nitsidika olo tiana sa namangrafozana? Finona kay ny idiranao amin'izany tovovavy a? Fantatra nefa miaraka ianao sikala telony. Efa malaza be tao tanànana zany e. Ay, ka maninona koa moa zany e? Miaraka mihitsy zay. Ory avitra. Dia olona ohatran'iny ve no mba olo tianao? Fa tokony ohatran'izy. Tsy ohatranao kosa aloha. Andray. Fa za zao maninona ka? Manakilema ve sa manana retina ohatran'ny telona anao? Moramora kely ty vavanao a. Hita fa zany no marina. Olona voan'ny andro be iny. Sady ny zavatra tsy fantatrao a. Maninona? Aleo fa tantaraiko mihitsy. Piskidy be tsy vanina ny president mianakavy. Aza miteniteny foana e. Tena marina ho azy zany.
mahery ny odin'ireo a za no mahatonga ny tsy mety tafiala amin'ny toerana mafiloapoko tany azy io dia izay ihany koa ny mahatonga ny telona manina retiny satria ny fiainan'io zanany io no nataony sorona ho takaloan'izao fombiazany trareo zao aza dia miteniteny foana moa ianao ve tsy mino ahy tsy afaka amin'ntsony io aretiny io mandrakizay tena ikuizan'ny olona ireo a na ianao io aza zao mety efa tratran'ny ody mahery koa dia tsy afa miala amin'janantsony satria mantsy io a tsy sakavady zany ny olona rehetra efa mahafantatra an'izany daholy ny olona ne tsy hidikizo mihitsy eto tanàna tsy misy tovolahy mety miaraka amin'ny tsony satria efa malala ny aretiny mahagaga ny olona eto a te miditra amin'ny fiainan'ny hafa miankina aminao ihany hoe afaka tsy mihinao ianao fa fitiavako anao aloha ny tenenako anao an'izany a dia lazaiko aminao koa fa reo any ny antony tsy mahatamana olona eto Botsafy tapitra ve ny tatasika lava reninao aloha zany mba mitantara aminao fotsiny ary miala amin'izay ary andehanako fa lany fotoana fotsiny a mbola be ny zavatra miandry hafa tsy hiaino an'izao anganonganinao zao akory no ataoko ary ampafantariko anao fa tsy ampiova ny fitiavako an'ny telona zany zay fa lasa ka efa manao hoany ianao zao anaka ondoako mbola marariary mama fanan'inona torana tsy natsiaro tena teo ianao tena tsy misy zavatra tsaroanao mihitsy ve torana torana ay zay ho tsaroko Andriamanitra otray fa inona mahazo anao ry telona tena mila hovako mihitsy ny lohanay sy ny rainao ato misy andrekako matahotra ary mama fa nisy inona nisy zavatra hitanao anga eno ry mama mahita aloka mainty be nipotra tapoka teo ambaravarana tsy fantatro hoe avy taiza fa efa nijoro teo vao hitako dia avy eo tamina nantona le izy dia mikendainy a izay nitsaroko farany Andriamanitro fa inona re ty lozalazainao fa inona ry mama nidika an'izany a dia inona le aretina mahazo ao ny dokotera hatreto aloha dia tsy nilaza izy afa-tsy ny hoe arerana ny mahazo anao dia mety ho izany koa no mahatonga anao mahita zavatra fahafa satria mamorona ho azy ny sainao ry mama tsy mamorona izany a tsy maminofy ihany koa fa zavatra hita masoko izany rehetra izany ary tena ny ainako ka raha izany eny anaka dia zavatra hafa mihitsy ny mahazo anao so dia mba nisina misavy ary mama dia inona nefa ny antony mitovy eritreritra amiko ianao ary samy mbola mametraka fanontaniantsika mianako izao tena mila ho lany fanahy ry telona mila mivavaka ianao anaka ary ahoana marina ny amina roso dokotera reto tsy afianko a mama aloha fa mifankaty izay ary eto a dia mieritreritra hoe somba izany aza mifoditra izao mahazo azao hainao ihany mantso ny olona eto fa mila viona sy miresaka amin'ny aloka ngiarabary dokotera nanao any telona tao zao koa vo afaka mandalo fa be asa beko nga hita dokotera izay fahatsarana to vo maika aza mihombo ny aretiny fa ahoana ry ngiarabary a ka vo avy mihetsika keo ndraiky izy ary ny loza dia ty hoe ahoana lasa mirongatra hoe andeha fotsontsoko zao izy mila tsy ho voatana mihitsy ahoana tsara hoe président kefo zany razaika misezary tena keka dokotera afafy izy tika raha apetrako aminao zao ny fanontaniana hoe mbola vokatry ny arerana tafotra ihany fe ny mahatonga azy mitotra tsy azo tofon'oatra zany mbola mitombona fe zany eritreritro zany amin'izao tranga-javatra zao tena vaky mihitsy ny saiko ry ngiarabary tena menao dokotera fa fastotry ny maizina eo mahazo ny zanako io ka le ny andohaniny tsy azoko avy taiza nazahoany an'izany ka mbola barangy aloha hatreto na izy nanota fady tany amin'izay toerana nalehany tany na inona président na soparan'olona tsotro zao ka lavitro dia inona ary no tokony atao amin'izany ny azoko lazaina anao dokotera dia tsy ho sitranao velively zany izy raha ohatra ka izany no izy ny fanafody omeko azy no mety tsy ahasitrana azy ry ngiarabary fa zavatra-tenako mihitsy manomboka eto no hitady izay vahaolana faran'izay aingana hanafaka azy ao anatin'izao fatotry ny maizina izao matoki ahy ianao fa hanampy anareo hatramin'ny farany aho ninonina mety ho vidin'izany tsy haiko dokotera hoe
ahoana no ataoko mba haneoko ny fisaorana anao? tsy misy fisaorana izany président. Iray ihany ny tamintsika dia miahasitrana somatsara ny telona ary tafiditra tao anatin'ny asako ihany koa ange zany mamonjy ain'olona. Aleo aloha andeha hijery kely azy ao ary avy eo midinika ny tokony atao indray. Ory faniry a, so kosa ky mba efa tsy rariny kiny ty ataondry ity a? Fa za maninona foana e, tsy azoko mihitsy. Ka ty ataondry amin'ny zanako ingara-baritiako tsy azoko iny. Mijaly angery ty le zanak'olona. De maninona e? Voataminy atoandrotandro teo zao izy niantsona fa tandela maromaro ny fa mirongatra ila tsy voatana fa hoe andeza ny foana. De ty ekika. Ko tsy navela hono izy aky andeha rehefa zay mba mahafaly ny fony a. Sady efa mba leo fandrina kosa ve aky izy a? Ndraiky izy mba toetra andry mba matahora ihany aty an'le atahorako a. Za aky tsy matahotra an'izany zany a. Azondry zany ampiadiko ny ereto ampelantanako e. Sady zavatra azonareo alamina sy fampiresahana ihany ange zao e. Fa maninona aloha raha mba mifanatona de miresaka. Inona koa ny fampiresahako amin'iny e? Olona misopatra ny tokony ho anjarako fotsiny. Fahavaloko aky zany nidikany azay. Za ndray a tsy mifandamina fahavaloko zany trikala. Raha manaiky nisy araka amin'ny dokotera izy de manaiky araka amin'ny koradoko de resaka fandray zay. Nefa nile dokotera koa aza miseho be vavy ohatry ny ninony ery. Fandanareo ny resaka? Ie. Nga? Nezaka ndresaka tamin'ny akiza fa miseho tsy azo ahodina mihitsy ny andria. Ka efa mazava nge zany fa tsy tia indri e. Mbola misisika ihany. De tsy misy azoko atao koa zany ny amin'ny telonako. Ka ny zavatra atao indringy efa miatra manainy. Ka inona ny esako saina amin'izany e? Mbola tsy mafapo-aza zao. Mbola mila ampiakarina kely aloha ny heron'ny fijaliana amin'izay mangiry firy tsara. Miala amin'izany ary faniry a. Tena aleo mihitsy andefa sao de tadiavin'ny dady eo ka aleo miala. Efa hoe asy azy ihany zany fa tsy misy idirandry e. Sapahoatra tsy. Yavitra. Kay marary be ny tana. Malalako. Aza mbola mietsika mahery aloha fa mbola mipetahako sy romondry e. Fa maninona koa ny asianao an'io zavatra io? Ka ianao tsy misakafo mihitsy dia aleo aloha isy an'io e. Ka marary ny sandroko amin'ity fanjaitra be ty e. Eny e, tsapako zany fa miarita kely fotsiny ndrika zany a. Yavitra. Tsy ho sitranao zany a. Zavatra hafa mihitsy mahazo a. Efa fantatro aky zany a. Tsy maintsy hitady izay hevitra sitrana andry a fa aza matahotra. Sao de mba fiarahantsika raha ny antony zao e. Mety misy tovavy tianao eto tanàna nefa fantany hoe za miaraka aminao de zao no hevitra hitany. Fa mbola be mpilalao an'ireny ody reny nga eto aminareo? Ie, mbola misy tokoa. Sady mbola tena misy tsy misanga mihitsy. Zany oay fa ohatra miteny hoe ianao teo hoe mety misy tovavy tianao eto? Ie, fa ahoana? Tovavy tia. Tovavy faniry andekako de ho sanaty ve ka iny vehivavy tsy ampilahy iny? Tsy misy akoatra azy mihitsy mantsy vehivavy misarosoromoko eto. Sady vao tsy ela akory izy le nanao resaka hafahafa mikasika amin'ny président mianakavy reto. Mila raha masy fantarina akaiky ny momba azy iny raha izany. Ataoko tsy vita mora kosa aloha raha fantatro hoe ao ambadiko zao izy. Fa tao variana be ianao e. Misy olona ainao nga? Ka misy zavatra eritreretiko fotsiny fa zao mila makaina be mihitsy ndre a. De io serum io tsy azo esorina fa za ihany mahazo manala an'io so mandeha raha be io sandry. Za aloha ody fa mbola misy zavatra ho alamo kely ny trano. Eny ary mandalova matetika. Asa manandry fa tsy maintsy mandalo foana e. De aza lefa lavitra ny saina fa tsy maintsy sitrana amin'ny malalako. Izay fa lasa aloha. Mety tombona ve ny eritreritry ny afaniry ny eto izy ny ao ambadika zao mahazo amin'ny telony zao. Zao koa vao tena mino fa herin'ny maizy ny mahazo ny tiako io e. Iady amin'ny hery tsy fantatra zany. Sarotra ihany anefa raha izany no nafaka ny olo tiako ao anatin'ny fantatry ny maizina. Maninona moa na hamoizako ny aiko azy izy.
ary mitady angamba ty tovavy manantona ty. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Ahoana kany ianao zay? Ianao ve azafady le dokotera? Ahavitra zany misy fa inona azoko anampiana anao? Misy zavatra saika ho resako anao raha afaka miaino ahy ianao. Mbola anatin'ny ora fiasako anie zao ry tovavy e. Io moa re dokotera, mety hanampy anao ihany any ahy e. Mety izy ianao iaino ahy fa miankina manaina. Ahoana re zany e? Marosoa re anao e. Misaotra indrindra tompoko. Mahazaho toerana. Ka inona ary le resaka ao e? So misy olona tonga ihany ka? Miankina manaina ho ihany taminao teo. Raha ny tena marina dia mikasika ny olo tianao ny atongavako eto e. Itelina ve? Inona ny zavatra fantatrao momba azy? Matsiary manana didy aho manoloana an'izao manjoa azy zao. Ary ananako tsy ny be dehibe raha toa ka tsy milaza nefa misy zavatra fantatro. Ahoana e? Ka zaho e. Maninona? Za mikalo namany. Dokotera, dokotera. Ngarabary fa misy inona? Andao aloha se mba mety hanana kely fa miesika be indray ny aretiny kely sao. Tena mila tsy voatazona mihitsy izy io. Andao aloha dokotera mba hampioza fady indrindra. Ka andao anganary e. Amin'ny manaraka toizana andraisantsika arikalo tsy maintsy mamonjy an'ny telina aloha zao. Tsy maninona fa ndehana aloha fonjeo izy. Telina, fa izy ianao e? Ao ianao mama. Fa izy iny manantona le izy. Indra bary Misy ninonino eo telina. Tsisy ninonino zany eo. Fa hoe tsisy ninonino. Tadiavino kendanandray Ariva matahotra anao Kendako fa aza matahotra e. Ao nareo andehana mety zony amamatiny eo Adalawa mafy toy mety be io Aza matahotra ho any. Rehefa manantona izy eto mifona re tompoko mifona rehefa azapitsaliana e natadiavinao de mandehana ho mandehana fa matahotra azasomatana mazatsy anaraka anao zany fa marary avitra vonjeoa Ora bary fa faty le zany zay atao e. Dokotera toy zay le marina e. Ora bary Ino tena atao e. Matia mama Siraka Mararo fatako aza tsindrina rama Ao zay e. Dia aza tazonina mafy tsony izy fa efa mitony. Aleo aloha asiko tsindrona fampatoriana dia avelao izy akaina. Tena kivy a dokotera Tsaiko tsona inona ny atao amin'ilay zana Tena mitsaly izy dokotera Oka ko zay raha mbola mitady vaholana isika zao Sao mandra-pahoviana ny ainany telona an'izao aizan'izao Aza manana reo fa ho fantatra tsy ho elany nanao an'izao e. Kialo ny fanalahidiny mba ahafahana mamantatra an'izany. Ikalo zanaky ngarandrivo e. Zay indray aloha tsy fantatro fa Nazara zao vao nahalala azy. Dia inona ny idirany amin'izany Mbola tsy misy mahalala ny zavatra fantany aloha sika hatreto e. Fa tonga tao amiko izy milaza fa mahalala zavatra amin'io mahazo any telo io hony. Fa tapaka moa niresaka tamin'ny ianao tonga haka tany amin'ny birao iny. Fa aza manana reo fa ho tomoriko akaiky ny mahakasika an'izany e. Miala tsiny indrindra dokotera raha zao vao tapaverina ty aminao fa mbola sahirana kely Za aza miala tsiny aminao tamin'ilay farany iny fa tsy maintsy namonjy an'ny telona moa tamin'iny ko. Tsy misy tsiny zany ka fa efa nanahoana tokoa izy io. Ao izy ao e. Reraka tanteraka. Tsy mbola misy fihatsarany mihitsy. Ny fanohatra amin'izany ara-misy. Tena mampalahelo ka nidiran-doza mihitsy le zanak'olona masina. Fa inona le zavatra fantatrao are? Miangavy aza nahafenana fa tena mijaly le olo tiako.
eny tsy anafina nininina aminao satria tena tsapako mihitsy zany fijaliana izany ka zao le izy namany Faniry Faniry hoe eno fantatra tsara Faniry fantatro izy ny tena marina dia zao tianao izy hatramin'ny nahitana anao voalohany tia vao be izy ny tena marina satria izy efa iny tonga eto ka hoe tovolahy dia tianao azy tia niaraka amin'ny daholo zany ianao nefa tsy ndraika taminy fa telona ny tianao sy ny arahanao dia tezitra sy velom-pialonana izy azoko ary izay mihitsy no nahiko raha azoko tsara zany dia izy za indrindra izy mifototra izao aretina fa hafa mahazo ny olo tianao izao rehefa tsy azony ianao dia telona no nysoparany satria izy ho no nisakana ny aminareo hitanao teto amin'ity tanàna ity misy an'izay atao hoe raha matoramanga zay maninona raha matoramanga mpitaiza olona izy io sady tsy mba manao soa fa dia namorika sy namony foana ny nataony fantadazy zany ramatoa zany ary tena nampioroorony rehetra mihitsy dia inona moa no idirany io ramatoa io amin'ity resaka ataontsika eto ka Ifaniry ange zavikely ramatoa io ry lanitro ary izy ny mandova azy ankehitriny dia inona no atao amin'izany ry kalo hevitra tokana ny hitako dokotera tsy misy afa-tsy ny fanontana fady an'ireo odin'ireo amin'izay lefy daholo dia ho sitrana ho azy telona moko ho afaka amin'io asa ratsy io izy ka inona ary no atao mba halefy ny odiny aza matahotra ka izany mahalala ny otafadiny mila mifanampianao ary kalo efa reko lazy erany tanàna mihitsy ny fahavoazan'ny kialadala iny mitsapatsapa loatra mantsika tsy fantany anga hoe iza zany tompon'ny fahefana aty amiko ny rehetra fahako mifehan'ity tanàna ity tsy relaza hatramin'izay fa manomboko izao dia zany mandimby aneny Beramanga iza moa tsy ny haiko ny herin'izany raha mbola teto Ambojafy sy ny manodidina ny verina indray izy ankehitriny misy manembatsemba na ny fiainako fa atoko amin'ny fanaovana azy mihitsy manomboka azy aloha itelona fa mbola maromaro koa nataoko mandraingirangeto sery telony indrindray dia tsy amelako aloha raha tsy tonga mekoa akamiko sy mandadilady eto anatrehako eto tsy fantatry ty anga fa eto tapelatanako ny ainy ty dia iona tsy hoe la ry kiala matesa faingana dia zay izy mivadiny zava-misy rikaka any basanao fa lozina ry tiambaranao anaka lala zany sy dia resaka ohatr'izany fe no amin'ny tena fiainan'olona tena efa nisarozolo tamy tokoa ny tovavy voalaza an'zareo iny ary ny fanaratsiana anareo sy ny fiampangany anareo mpilalahody tamin'izany tahaka ny inona aika izy mihitsy ny tena fosotra fa tsy napoiziko mihitsy hoe tena hiafara amin'izao le izy mety mbola iotra lavitra ny amin'izao aza tsy hamenatra niny mihitsy ny hamony hafaty anjanako taranaka raha mangany iny sa maningotra iny dia inona aloha zany no tokony atao mba tsy hitira zavatra afa zao mahazo amin'ny telo izao ka inona moa fa tsy andao ale any an-tranony any dia hitondrana fokon'olona tsy mba ataoko vita mora kosa aloha no nanaovany anjanako nampitondrainy faran'izay mafy le tokako logejainy mafy tamin'ny fatotry ny maizana tsy mba manaiky an'izao oka aloha aleo aloha ilamina raha matoranoro kosa dokotera efa zao no mahazo ny zanako ilaminy amin'ny ahoana indray andraso aloha dia noy ny tena tsara dia miresaka mikalo aloha tsika izy mantsy nilaza fa mahalala ny ota fadiny io fanafodany Faniry io ka aloha tsy andrasany ela raha izany fa andeha ho any ariny dia aleko makatisy zay mihitsy ringarabary dia za aloha ody aniditra any fa mikatona fotsiny mantsy ny tranoko ao vetivety dia tafaverina eo mandrosoenao anaka fa iny ty mahazo anao na nofa ento fa nanina no mitomanina manotelyna lozany ary izy mianaka lasa nyrivatra tsy voatasoko any tenina voalasa kely ianao sy dokotera dia nietsika indray izy niezaka nitazona azy ihany fa tena matanjaka loatra izy maninona tsara hoe dia lasa izy lasa niana varatra any niana varatra Faniry ka
andao enjena fa ilo no adrasany andao mandeha nareo tonga dia mandeha fa za mbola noro an'izay tokony atoro amin'ny dokotera ka inona daholo ny ilainy zavatra tsy sarotra ka mily ianao lamokana tody roa indray atsipinao ataonao mihoatra ny tafotranony ary tandremo tsy maintsy miambony varavarana ianao manao an'izany fa raha tsy zany tsy misy dikany ary le lamokana tody ray le ray kosa vakianao eo ampivoatranony atovy ampinoana daholo nefa zany midikinina nefa aloha zany rehetrarehetra zany tsy manana fotoana lavabe ifampiresanany amin'izany tsontsika ny azoko lazaina dia hoe mba handamoka avokoa ny teti-dratsiny ho lefy ny herin'ny odiny oay saika diniko esoriny aminao eny ny firavaka volamenanao ary ho fotsiny izay rehetra voalazako toy izay eny aza matahotra fa ho tanterahako atsakany sy andavany izay izay fa mandeha anary misaotra betsaka kalo fa hoaizy eo nefa teny hoaiza mifona faniry aveloakia mifona faniry avelawa koraha tsy vita amin'ny fifonana izy tiako mijaly neky neky tadiavindry fa ataoko ay tena atondry ataoko daholo mandolia ary angany zao mandolia atao aloka sady mifony mandoaka sady mifony de miteny mifona fa tsaka ny olo tiako tsondry fa olo tindry ahoana moa fa iza ny olo tindrina laiko tena tsy fantatry indri sa odindry tsy fantatry mamarina mavy akira misy fantatro zany sakafo tsara ary ny sofindry aleo tonga de tsoroko amindry ny resaka fa tsy tokony ho indry mihitsy ny miaraka tamin'ny afitra fa za faniry fa ndry moa no mendamenda ny sary zoro taminy de tany amindriny ny tefa ny safidiny everindry fa mahafaly avy zany anjara efa natolotra ho ato eo de nikafindry fotsiny zao hany ka voatery aho naneoneriny masina tamindry faniry de vitandry ve resaka lehilahy akino antony ampitsalindry ato izao nanina nefa raha nyresaka moramora tamiko ndry na tamin'ny avitra mivantana efa nataoko zany fa tsy nasinsira kely akory de efa fantatry ndry zany fa tsy tiandry polimina ndray ny tetavindry sady aza mieritreritra no tiana ovinanao oviny zany hiavitra indray le tsy araka amin'ny mpamosavy zany mazava amindry ve zay mbola mialatry mibevava ihany kely alatsahavaratry ty ho hitany ty kely zany izy tiako efa natomboka de tsy maintsy faranana azondry zany de indry zany ny sorona voalohany ho alatsakoa raha ho marika ny fiverenan'ny herin'ny odin-dramanga avity aty maty angene mararaka izy angena tya faniry mandidanao avelao miaraka amin'ny vava ny olo tiako hoe iavitra avelao ny olo tiako ry kiala mpamosavy ty avitra fonjeo ay avitra efa tonga ary malala tonga nahafitra anao fahalalana vaiza moa ndra matony efa anao miditra ty antranoko aty ary ianao fa efa navaiza moa no ahafahanao mikiasy tanana ny olo tiako miteny anao moramora zay ry faniry avy anao telona manenona raha hery mitovy no entina miady fa tsy mampiasa hery tsy hita maso ka nosa loatra raha ianao ka ianao ihany ne fotry zao raha safidy ahy ianao de tsy nisy mihitsy zao fa ianao mafy lo be sady sary tiavina koa ay ianao mana ratsy olony ty mihitsy ny tena mpamosavy sy mpamon'olona tsara resaka ery ianao aty amiko milaza hoe président mianakavy piskidy mpamosavy sy ny sisy nefa ianao ka ny tena tompony zany natao hoe taranakiraha manga aminy dokotera mbola tsy renao zany tsy mitsity sady tsy misangy mbola mamerina moramora aminao ihany avelao ny olo tiako raha mifanaraka amiko ianao de avelako izy ifanaraka ye sanatry tsy mpamosavy toanao mihitsy no andeha hifanarahako mahazo manonofy atoandro ianao haikosa ko satria anao zany sarotra ifanarahana de aninona de mialatsiny dokotera iavitra fa tsy maintsy hosarahako mandrakizay anao sy malalanao tsy manana heretina manohitra zany ianao hoe entina manavitra amin'ny malalanao tapelatanako ataovy zay ataonao ataovy ny faraveloma fa ndekotriny ireo fampitady hoy ianao ho hitatsika eto moa zanyko
ary aleo alatsaka eto ampivoatrano eto amin'izay ty lamokana atody ray ity de vaky any ho lefy atreo ny ody ratsinao ry kala mpamosavin-dozy ty any rerasako avitra fa iny tena tanao e kalo mpamasiky indri tsy misy afa-tsindrino miala tsiny aty faniry fa tsy afaky ny ray tsykombakomba amy ratsy aha tsy vanindri e mavesatra beloko vasana tsy afaka mamindra ny tongotra vonjeo io fantilefika ho azy aleo aloha iasorina teo telona so misy zavatra hafa mitrango eo ianao ho bataiko de andao aloha ivoakato telona zanako okizay mama fa efa hito a tsy manino ianao a de to kikika be ihany ny saranao sy ny ranjonao tsy maninona ka le nitaritaritan'ny toelina voandrenga ary avitra tsy maninona ve ianao tsy misy maninona mihitsy ka ary aiza moa kalo teo mbola tavela ao anatiny ao namonjy amin'ny faniry izy teo aza mihetsika eo aloha nareo fa aleo hojereko fa tsy fantatra zay fandehany ao so maninonao iny zanak'olona iny mitandrema tsara ihany nareo ao kalo aty a dokotera ao aloha mba apikela ibatazy etsy ampandrina fa ahoana lasa malemy tsy afaka mihetsika masony fotsiny no mitiritiro be andre kako tampotampoka teo ve ka efa lefa miherin'ny odiny e vo hotafady tanteraka tsy manan-keritsony izy de zao ny lefa randry dray tena ifonako aky faniry a saika lasa lavitra loatra koa ny zavatra nataondri ao aloha batainy eto ampandrina izy ary inony zany zavatra ratsy fofona be zany mitonaka heran'ny trano izy zany tsy haiko ohatry ny hoe avatsy amin'ny tsy hevitra nahavo azy teo itsiny izy any fofony zany aleo jereko fa inona ny ao misy inona mamoaka fofona ratsy be reto ranorano kely anaty tavoangy reto tena ratsy fofona ne izy zany andray ivoaka tato faingana ka so ho sepitra zany fofona ratsy zany tsika de ao ny faniry andao andefa avelao ao aza mba manao ratsy ihany rakizy ratsy be faralalandava tena mafy any reto ny nahazo ahy ny aina tao anaty tahotra syorooro mivatana amin'ny oro reraka ny saina tsy milamina efa saika nanaraka hatramin'ny aina oka izay zany resaka zany ka efa afaka atao anatin'ny fatsotry ny maizina ianao zao ataovy toy ny nofo ratsy rehetra ihany le nahazo anao reny fiainana vaovao lavitry ny tebiteby sy ady-tsainy zao no iainanao manomboka eto marina reto zany lazain'ny dokotera zany ary tsy indrirelo no afaka atao anatin'ny fatotry ny maizina fa nahifaniry ko azy lefo manomboka eto ny lazany ramanga sy ny odina tsy mahasony takireny zareo eny felonana ny saika namin'olona avy elo any amin'izay zany resaka zany ka so de amiovo ratsy io indray ary ao anaty koa moa zany le aminareo roa reto eny tokoa so mba tokony efa hodinihana an'izay ary ny tokony atao ifampitaritarika eny foana zany ory telona zao aza matahotra nareo rana amin'izany hiakatra amin'ny herinandro de tonga de resahako ny any an-trano de manapaka ny daty hitinina sy isehoana aty raha mety aminareo tsy misy olana zany se voninahitra lehibe ho anay azy zany ary tena mahafary anay mihitsy ny mahita ny fahavonona ty ohatr'izao de mitsodrana anareo zay mibady maleva malasana rakizy tonga vasola iandro malazy zay misaotra za ve mahazo manaraka anao any indreny vohitra ary avitra anao inany koa ianao olona mbola hiverina izy fa tsy hoe any de tsita ka so de any io de manepika tsy taniko aleo arahako any tsy misy an'izany rery telona mba matoky ianao olona na de reny zava-bitako taminao reny kosa za ve de tsy mbola hampiatokisanao ahy ihany ao azy rehefa matoky de aza elany fotsiny fa malahelo tsy mijanony elany akizy za fa aza manandry natolotry ny radio madagasikara ho anao tamin'ity herinandro ity fatotry ny maizina tantara mitohy nosoratany mienjanahary miaro sy Yvette na miaro no mienjanahary ireo amelona ny tantara Louise Daniela Miondry
Sylvia Alain Valimanana, mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, mpanatotosy Gaston Andriamanalina.